Amen na. Dia ndao isika hitsangana hanomana an'izao fotoana izao a. Ndao isika tena hivavaka. Ndao isika tena hibandana ny azo fijalian'i Kristy. Fantatra hoe maty ho antsika Kristy a. Ary efa izy ny efa nandresy ny fahafatesana. Ary misy manantena raha tongeta anao na izy toerana misy anao a. Dia efa mpandresy anao amin'ny Kristy. Amen na. Raha eo mbola misaotra anao indray satria fantatray fa fotoana lehibe no omenao anay ity fotoana ity. Misy manantena zay Jehovahandriamanitra fa ianao nefa mikasika ny fon'ny tsiraray. Fantatray fa fitiavana lehibe no omenao anay Jehovahandriamanitra dia namezanao anay. Ale Jesosy Tompo mpanjakanay malala anay zay efa nitona nerika teo ambony hazo fijaliana. Rehetra Jesosy malalo. Rehetra tena manandra-bavaka ho anao. Rehetra tena misaotra. Tena misaotra. Tena mitolotra fisaorana sy fiderana ho anao satria lehibe ny fitiavanao Jesosy malala. Aza ny fitiavanao zao nao ka tena hoe aharitra mandrakizay. Zany fitiavanao zany Jesosy nao ka tena hikasika ny fon'ny tsirairay indray ity amin'ny teny ity. Anadisana afaka anay ny fanahinao masina ngenao meza toeran'izao. Hikasika ny fon'ny tsirairay indray nao fanahy masinao. Ahitsany zay rehetra tsy araka ny sitraponao fanahy masinao. Tena mia fo madio zay, fo mangorakoraka afahanay indray tena hoe andray ny herinao eto amin'ity toerana ity. Afahan'ny tsirairay tena voakasika eto amin'ity toerana ity. Alleluia, misaotra ray eo. Tena misy mananteny zay ray fa raha hideranao sy akalazanao Jesosy malalo. Tideranao amin'ny fo mangorakoraka, amin'ny fo madio. Eto anao fanahy masina hikasika ihany koa ho an'ny mpanomponao. Hitondra teny na sabatra rorely io agnateny somafaly dia misy mananteny zay Jesosy a. Fa ianao nefa miasa manokana ho an'ny mpanomponao. Alleluia, fanahy masinao. Momba eto indray ianao satria ianao fantatray fa manana ny drafitra rehetra ahafahanao hitondra zao fotoana zao. Alleluia, misaotra tera. Voninahitra mandrakizay na tolotra anay Jehovahandriamanitray. Ary sanatray izany vavaka izany amin'ny anarana Jesosy Tompo mpanjakanay malala anay. Alleluia, amen. Ndao isika tehaka mafy an'ny Tompo a. Ndao isika tena hideran'Andriamanitra. Ifaliao sihiravuku Lasoyan Zawan Rizal Zawan Rizal Tenumegitu Ifaliao sihiravuku Rafale no teterawis Hallelujah Hallelujah Hallelujah, Hirawasana. Hallelujah, Hallelujah. Ifaliao, Ifaliao, Sihiravu. Lasoyan, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hirawasana. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ifaliao, Ifaliao, Sihiravuku. Hallelujah. Mantai, tunais pantakanai, wanorelha ninfunai, detis ai fawokanau, eto anatia na wale manto manambala.
faly piazanao. Halleluja. Zao andro izao, pelo mérito e falial se ravuku. zao andro izao, pelo mérito e falial se ravuku. Aleluia, 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 ira Hosanna. Aleluia, aleluia, e falial, siravuku. aleluia, 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 ira Hosanna. Aleluia, aleluia, e falia siravuku. aleluia, aleluia. Zao andro izao dia nomeny Jesosy. Halleluja, halleluja. E falial se ravuku, zao andro izao natolony. E falial se ravuku, zao andro izao natolony. Falial ity andro zay nataon'ny tompo aokatsika tena isaotra azy, akasitaka azy amin'ny fotsika ray manontolo. Lazao hoe ifaliao se ravuku, zao andro izao natolony. Ifaliao se ravuku, zao andro izao natolony. Aleluia. Saotra anao tokoa zay tompo, manome voninahitra anao zay amin'ny fona iray manontolo, satria tsy eo amin'ny vavanay fotsiny zany teny hoe lehibe ianao Andriamanitra, fa tena mahafantatra an'izany izahay aty anatin'ny fonay. Tena misy fankalazana sy fiderananao lalina ty anaty lalan'ny fonay. Ary izany mahatonga anay tena milaza tsy amin'ny fahazarana, fa tena fanambarana ty anatin'ny fonay. Ny amin'ny fahalebiazanao Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Olondretry yakiny anaranao, iankokeo anatrehanao, arena lehibe no andry ireo izay mifaly eo aminao. Omeko anao zay rehetra
fusainan sifanai nuanarakwana nyulundeti yakini yanarangau yang kukewanatianau harena lebenu yandirenzai mifalewamina umekwana uzaretamumbaai apeta kwe wantuguta amini fusaina sifanai amini fusaina sifanai nuanarakwana. Haleluya, haleluya. Sauta Jesus amfunay rehetra Tompo nitiavana ianao amin'ny sainay rehetra nitiavana ianao amin'ny fananay rehetra ary amin'ny herinay rehetra. Haleluya, lazao ihany iolon-drehetra iolon-drehety yakiny anaranao yakokeo anatrianao arena lehibe no iandireo izay mifaleo amina umeko anao zay rehetra mombahay apetako eo an-tongotra aminy fusaina sifanay noanarako anao. Haleluya, saotra Jesus mikoaka aminao zay manandratra ny fonay manandratra ny aminay manontolo izay eto anatrehanao Jesus tsy jerena ianizaniza fa tsisy afa-tsy izahay sy anao meto Andriamanitra. Aleluya, otsika nantona ny Andriamanitsika mipasahina androany mbola nomeny fahafana indray isika androany hanompo azy aoka tena ho fotoam-panompona ity androany ity iankofatsika eo anatrehany tompony. Haleluya, haleluya, iankofatsika eo anatrehany ianarany masina. Isaia rehefa nanantona azy nanantona ny Jehova Andriamanitra dia tsy nanantona azy foana Isaia. Mino fa tsy hanantona n'Andriamanitra foana isika androany fa hanantona azy amin'ny tahotra, hanantona azy amin'ny asa tanteraka. Otsika tena amelan'Andriamanitra metraka ny fiandrianany. Haleluya, Tompo mantsonanao izay iankohaka aminao izay. Haleluya, fa te ahitanao aho sy ny voninahitra ary koa ny falenya zanao ka omeko anao izay rehetranao deideranao
Samtung terau isan ruang sesosio Teso Yang manu kacani laraku famitaku leibe Ilasan san fara ne ruan la somice te ai tanawa sini funi nai trao ari kuni fale ya zara kau me kwana isaire Eiderana Kaume kwana Isaire chanao Eiderana Kaume kwana Umenana Dera Miangku kami What's get you there? Isa doang Pandoi lasan sanya nur cantan Siangku faciyam tupisan Tahu Umenana Dera Nyangku Utskanat tanduan Panat kami Yang ku fatsike wana tiana de manchawan Asa umenana tupo Umenana Dera Yang ku Kereta Yaraira Magic
Jesosy, tsy misy lehibe tahaka anao. Halleluja. Miankohaka tanteraka aminao ny fonay. Halleluja. Oh Jesosy malalo. Oh Jesosy anao ny fiandriana. Halleluja. 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 Ny fiankofana marina dia tsy eo amin'ny vava raha lasy anavavy. Fa na Petera, ny apôstôly Petera aza, rehefa nanontaniany Jesosy, mba manao aho iza moa ianareo? dia ozy izy Petera hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. dia ozy izy Jesosy taminy hoe tsy nofo aman-drano nanambara taminao an'izany, fa ndraiky izay avy any an-danitra. Tompo any anazava amintsika ihany koa, anambara amintsika, neo amintsika. Anjany fanambarana izay nambarany Jesosy tamin'ny Petera izany ihany koa, raha ihany koa akaminy isika androany. Oh Jesosy, tsy hiranao tolotray, tena fiankofana Tompo, fanatitra eo anatrehanao. Halleluja. Aoka tsisy zavatra hafa haka ny toeranao, aoka tsisy mozika haka ny toeranao, aoka tsisy nofo avy amin'ny olombelona, fa aoka ianao ny anjaka eto androany. Aoka izy fiankofana ny mpony tsararay. yang ku kewantu ngucavu indindiana avuindi jana
yang ku Otsika rehetra mbola ilaza ihany apetraka any amin'ny avo indrindra anao apetraka ho any amin'ny avo indrindra anao fayanao lay mpanjaka lehibe apetraka mbola ilaza zany apetraka eny amin'ny avo indrindra anao apetraka amin'ny avo indrindra anao fayanao lay mpanjaka lehibe Tompo isika ankehitriny aza mijana ho indifférent na tsy mihetsika eo anatrehany androany anaotsika tena hanolotra androany hanolotra fanampy tao azy dia ny torotoro sy ny fanahy mankorakoraka eo anatrehany ô Jesosy malalo miankohaka aminao zay aka fiangonana androany ankohaka amin'ny tompo oka izy fiankofana nepotsika any androany Alleluia, oka izy tahotra n'Andriamanitra nepotsika any androany oka izy tahotra ny tompotonga nepotsika any androany Jesosy ô ianao reny any iankofanay tsy misy hafa iankofanay ô Jesosy ô ianao Jesosy oka ametraka ny fiandrianana ô Jesosy malalo hatrany hatrany ametraka ny fahefanao ianao Jesosy ô Jesosy ivo ny fiangonanao ô Elia Sara Gamaya Alleluia 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 Aurenoni fiandrianana Aurenoni fiandrianana Kaitsahau kanau zai raisutumpo mitwe Aurenuni fiandiana Aurenuni fiandiana Aurenuni fiandiana
sutumbo nitwekana. Oh Jesus. Raiso ny toeranao Jesus. Ampitoetra ny fahefanao. Misy hatrany amin'ny fiangonana ianao. Mba hisy lamina eo anivon'ny fiangonana hatrany. Hipetraka ny fahefanao. Hallelujah. Hallelujah. Zoe. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons sans. Nous levons nos mains vers toi. 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 Nous te célébrons, Seigneur. Asada taiwa naonitananai. Asanda Tawana Nitananai Tupo Asanda Tayana Makala Kamana Zana Zan Kahana Zana Zan Kamana Zana Zan.
Jesosy a tsy hiry zany tsy fihetsem-po fa mivokatry ny fiankofanay aminao dia tokony hisy fankatoavana ny amponay, hisy fanoavana ny amponay, hisy ny fanekenay amin'izay fahefana napetraka ao aty anatin'ny fonay. Aoka Jesosy anapaka hatrany amin'izany taritarany zany ianao any fiangonana. Alleluia, alleluia. Ndo hitiaka ao any tampo isika. dia miaravantsika rehetra dia miaravantsika koa izay manaraka vantana izao fotoana izao a dia mirary an-trany izay mba andraiko isika izay tena hoe raisinay eto amin'ity mivantana eto amin'ity toerana ity a hoanao any amin'izay toerana andraisanao a izao fotoana izao a dia ho tahin'Andriamanitra manokana isika tsirairay avy a dia faly antsika tonga eto amin'ity toerana ity a no fahasoavan'ny tompo dia nanome antsika indray izy anjara androany. Amen. Anjara foana ka lasa nabavy anjara ataoko hoe fitahina no mbola afaka mitoetra eo amin'ny fanatrehan'ny tompo a izay tsy mendrika isika fa ndritra ny herinandro a be da be ny zavatra mety natrehany fa najoron'ny tompo eto ianao androany. Amen. Tena hoe noho ny fitarihan'ny fanamasin'Andriamanitra teo ny vavaka izay natao a dia nanomery antsika Andriamanitra ataoko hoe fahasoavana zany disan'ny valim-bavaka anankiray izay nomeny tompo antsika ny ahafahantsika miangoka eo amin'ny fanatrehany hatrany a ary indrindra moa fa amin'izao vaninandro izao a izay ataoko hoe memafy mesakotra ny zavatra rehetra fa mbola manome antsika fahasoavana ny tompo a afaka andre azy androany a afaka hovelombelomindray androany a afaka ampaherezin'Andriamanitra indray amin'ity fotoana androany ity a dia ndao hatrany hanokatra ny fotsika sika ao anatin'izany. Amen. Do tsika tena tsy ho indifférent eo anatrehan'Andriamanitra satria raha izany dia tonga eto fotsiny tsika tsy handray na inona na inona fa ny zavatra fantatra dia hoe aoka izy fiandrasana anatsika tsirairay avy any hoe tompo androany indray raha hoentinao eto amin'ny fanatrehanao a dia miandrandra indray a Jesosy a na zavatra kely fotsiny azy Jesosy a dia afaka hitahinao manokana ny fanahiko zany. Ninina ny vesatra mety nandalovantsika tsirairay avy za mino fa raha tonga eto ianao a dia Andriamanitra mihitsy no namelany zany mipermettre an'izany afaka hatongavantsika hijoro eo amin'ny fanatrehany. Aoka hiala antsika aza eritreritra hoe tonga eto amin'ny fiangonana fotsiny a ao anatin'ity trano anankiray ity fa eto Andriamanitra androany, eto ny fanatrehany androany, eto izy androany, tia mangy anao izy androany, tia kasika anao izy androany, tia ampahery anao izy androany, ary tia hiasa ny anatinao izy androany, ary tia hitany fanahinao izy androany. Tena Andriamanitra miandry avy amintsika raha lasa anabavy hoe manahoana tsika tsirairay avy manoloana an'izany satria Andriamanitra efa te hetsika izy fa miandry antsika tsirairay avy koa izy ao anatin'izany a dia manantena ary matoky hoe hisokatra trano fotsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dao tsika hiomana hanao ny fanatitra amin'izao fotoana izao amy ao an-tompo isika izay ataoko hoe zava-dehibe loatra koa ny fotoana tahaka an'izao a ahafahantsika manohana ary miara-miasa amin'Andriamanitra tsy sy fanetanana be manahoana fa fantatra hoe ny fanahy masina efa nametraka tany am-potsika izay zavatra tokony ataontsika ao an'Andriamanitra. Ny fanahy masina izay fanomezana nomeny tompo antsika tsirairay avy a dia mandesa lahatra antsika foana izy mandry ny herinandro iny dia andeontsika tena andeha amin'izay nitarihan'ny fanahy masina antsika satria ny Baiboly dia milaza hoe izay tarihan'ny fanahy no zanak'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika ka lasa anabavy dia andao tena anaiko tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra na ny fanomezana izany ho azy amin'ity fotoana androany ity. Tena hoe Andriamanitra mino efa nametratra izy tsy amin'izao fotoana izao no nanomana hoe anao fanatitra dia misava ny posinao fa efa nanomana ianao ho an'ny tompo androany a tsy amin'ny faneriterena tsy amin'ny mety hoe tsy maintsy manome tsika fa malalaka sika eo anatrehan'Andriamanitra
dia dao tsika hitsangana dia androso ety anyloha anome ho an'ny tompo amin'izao maraina izao. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est avec joie de pouvoir me tenir devant vous en toute humilité, dans la grâce du Seigneur. Content de vous revoir après une semaine. Comme vous avez remarqué, ces derniers jours, je pars toujours en mission. Mais par vos prières, le Seigneur m'a protégé de beaucoup d'accidents. Et combien c'est important d'avoir le soutien de l'Église. Ça nous assure, ça nous donne une protection et une sécurité. Amen. Amen. Avant de commencer le message, je vais donner une petite annonce. Je voudrais appeler le frère Fali et la sœur Miour pour venir ici.
Vous les connaissez bien, je suppose. Oui, vous les connaissez bien, je suppose. Hein? Amen. 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 Ou bien je reporte l'annonce à plus tard, après le message. Alors, après un moment de prière et de communion entre nous, nous les trois, Fali, Tsuri et moi-même, et après communion avec d'autres anciens, nous avons jugé utile de relâcher le frère Fali et la sœur Miura. Donc, l'église à Tamatave a vraiment besoin d'eux. Le Seigneur a besoin d'eux à Tamatave. C'est pas que nous n'avons pas besoin d'eux, mais nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous ne pouvons pas tout concentrer à Tana, alors qu'il y a des besoins encore dans d'autres endroits. Notre église est une église apostolique, une église missionnaire, où nous sommes appelés à aider les frères et les sœurs à grandir et à les envoyer. Donc le moment est venu pour ce couple d'aller rejoindre là où le Seigneur les appelle. Et ce n'est pas maintenant. Ils ont encore quelques semaines avec nous. Donc nous pouvons en profiter davantage avec eux. Presser tout le jus que nous pouvons presser avec eux. Profiter de tout ce que nous pouvons profiter avant leur déménagement. Et leur déménagement est prévu pratiquement entre la fin de ce mois et le début du mois prochain. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en ordre, qu'il faut organiser avant leur départ. Donc nous, en tant qu'Église, nous allons donc les envoyer. Nous allons prier pour eux et leur donner notre main d'association. Ils ne seront pas seuls là-bas avec nous et nous avec eux, et viendront de temps à autre ici, à Tana aussi, parce que nous constituons une seule Église. C'est vrai qu'on a beaucoup d'attaches avec eux, mais la volonté de Dieu passe sur nos attaches et nos émotions et nos sentiments. C'est la volonté de Dieu qui prime. Et nous prions pour que le Seigneur suscite encore des hommes et des femmes qui vont constituer encore plus l'équipe
mbola hanampy andreo ekipa raffermir l'équipe. mba hampijoro hiamatotra ny ekipa. Amen. 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 Jésus est le Seigneur. Jesosy ny Merci tompo. mon frère et merci ma soeur. Misaotra rahalahy, misaotra ranabavy. Voilà. Donc, juste une petite remarque. Fanamariana kely fotsiny Avant d'arriver jusque-là, talohan'ny nahatongavan'izao on a eu l'occasion de parler avec le couple d'abord, efa nanana fotoana andresana tamin'izy mivady de leur izahay demander leur avis, nanontany ny hevitr'izy ireo et ils sont tout à fait d'accord. dia nanaiky izy ireo Ils sentent que c'est vraiment la volonté du Seigneur ary tena tsapan'izy ireo hoe zay koa ny sitrapony tompo et ils veulent obéir. dia te hankatohan'izany izy. Amen. Amen. Voilà donc la petite annonce. Zay no filazana kely J'espère que ça ne va pas peser sur nous. mino hoe tsy hanavesatra antsika zany Ça ne va pas nous empêcher d'ouvrir notre cœur ary tsy hanakana antsika tsy hanokatra ny fotsika pour laisser le Seigneur nous parler, ka mela ny tompo hiresaka pour nous amintsika révéler son plan, sa volonté. anambara amintsika ny drafiny sy ny sitrapony. J'espère que le Seigneur trouvera un chemin dans notre cœur dia tena mino hoe ahita lalana ny anaty fotsika ny tompo et qu'il pourra écrire ce qu'il veut écrire dans notre cœur ary afaka noratra izy zay tiany soratana any anaty et fotsika qu'il va nous révéler son plan, ary anambara ny drafiny amintsika izy sa volonté. sy ny sitrapony. Alors nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Andehantsika mokatra ny baibolitsika ny bokin'ny asan'ny apôstôly Actes chapitre 5 asan'ny apôstôly toko 5 et nous allons lire à partir du verset 1. dia vakitsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 4. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananias sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nalala izany dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly ary hoy Petera, ry Ananias, nahoana Satana no mameno fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany amin'ny vidiny tany fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy ary rehefa namidy tsy anaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina tao am-ponao ianao tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Ary Ananias no nandray izany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny ainy dia rakitahotra loatra izay rehetra nandray izany ary nitsangana ny zatovy dia nofonosiny ny faty ka nentiny nivoaka dia naleviny fa rehefa afaka tokony ora 3 dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjoa teo ary hoy Petera taminy,
lazao amiko izany ihany va ny vola vidin'ny ny taninareo dia hoy izy eny izany ihany. Ary Petera taminy nahoany ianareo no nyray tetika akafanany fanahin'ny tompo indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevina ny vadinao ary hitondranao hivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy ary raniditra ny zatovy dia hita ny famaty ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilan'ilay dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany. Pour mieux comprendre le contexte, mba ahafahantsika mahazo tsara ny zava-nisy teto nous allons lire encore un autre passage dia hamaky andalana hafa isika dans Actes chapitre 4, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra à partir du verset 32. manomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ary niray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino ary tsy nisy nanona ny fananany ho azy na dia iray azy fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Andiny fahatelo amby telopolo ary tamin'ny hery be no nanambaran'ny apôstôly ny nitsanganan Jesosy tompo ary fahasoavana be no tamin'izy rehetra fa tsy nisy olona nalahelo teo aminy fa izay nanana tany na trano raha nivarotra izany dia nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo. 35. Et les déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly dia nozaraina tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary Joseph izay nataon'ny apôstôly koa Barnabas, izany hoe raha tiaka zanaky ny fananarany, Levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Alors, avant de parler de Ananias et Saphira, Zany hoe mialohan'ny resahana momba ny Ananias sy Safira, une histoire que nous connaissons sans doute, izay tantara efa fantatsika, il est très important de savoir un peu ce qui se passait à l'époque. dia tena zava-dehibe ny mahafantatra aloha hoe inona ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany, C'était au temps de l'Église primitive. tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany. La Bible nous dit Ny Baiboly dia miresaka amintsika que tous étaient d'un même cœur et d'une même âme. ny Baiboly dia milaza amintsika hoe ary niray fosy fanahy ny olona rehetra. Ils n'avaient rien fabriqué, Tsisy zavatra namboarimboarina tao mais ils avaient une disposition de cœur fa tena hoe nanana fovonina izy ireo envers le Seigneur, teo anatrehan'ny tompo au tamin'ny tompo point que le Seigneur, et cette situation a permis au Seigneur ka tonga hatraminy hoe io toe-javatra io dia namela ny tompo d'unir leur cœur et leur âme, namela ny tompo hampiray ny fo sy ny fanan'izy ireo au point qu'ils avaient un même cœur et une même âme. ka tonga hatraminy hoe lasa nanana fo sy fanahy iray izy ireo. Personne ne pensait à soi-même, Ary tsisy nieritreritra momba ny tenany mais ils pensaient aussi aux autres. fa nieritreritra ny hafa koa izy Ils ireo, considéraient aussi les autres. namelanja ny hafa koa izy ireo. Ils n'ont pas essayé d'arranger quoi que ce soit. Ary tsy niezaka nandamina na inona na inona izy ireo C'était le résultat ou le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur, fa vokatry ny asan'ny fanahy tany anatin'ny fon'izy ireo zany, à partir de la disposition du cœur de chacun. nanomboka tamin'ny nanokafan'ny tsirairay avy ny fony, Au point qu'ils se sont mis à vendre leurs biens
tonga hatrany amin'ny hoe nivarotra ny fananana izy ireo a sans qu'on leur en demande pour autant, dia nefa na dia tsy nangatana tamin'izy ireo ary zany a pour soutenir ceux qui étaient dans le besoin. mba hanohana izay ao anatin'ny tsy fisiana Ils ont mis leurs biens à la disposition des apôtres, ary nameny a ny apôstôly a ny fananan'izy ireo qui eux, par la suite, ont mis cela à la disposition de l'Église. dia ireo indray avy eo a no namehan'izany a ho ampiasain'ny fiangonana. Je ne suis pas en train de dire, allez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, apportez tout votre argent ici et mettez-le à la disposition de l'Église. Tsy miteny akory hoe raha misy zavatra ilainareo dia entony fanananareo rehetra dia omeo a ho ampiasain'ny fiangonana tsy izay. Parce qu'on n'avait pas demandé à l'Église, à l'époque, Satria tamin'izany fotoana izany a dia tsy hoe nangatahana tamin'ny fiangonana de vendre leurs biens ny varotan'izy ireo pour amin'ny apporter l'argent à fananany l'Église. dia hitondra ny vola eo amin'ny On ne fiangonana. leur avait pas demandé cela. Tsy nangatahana an'izay izy ireo Mais c'était une volonté personnelle fa tena hoe sitrapon'izy ireo manokana izay au travers de l'œuvre de l'Esprit dans leur cœur. tamin'ny alalan'ny ny asan'ny fanahy masina izay tao anatin'ny fon'izy ireo. Donc ils se sont soutenus les uns les autres. Dia nifanohana izy ireo a Et donc parmi tous ceux qui ont apporté une contribution, dia tao anatin'ireo nitondra ny anjara-pirikiny a il y avait un certain Joseph. dia nisy an'ilay atao hoe Josefa. Joseph dont les apôtres appelaient Barnabas. Josefa izay nataon'ny apôstôly koa hoe Barnabasy. Alors Joseph ou Barnabas, Josefa na Barnabasy il avait un champ nanana tany izy et de son plein gré, ary tamin'ny sitrapony tanteraka il a vendu ce champ dia namidiny a ilay tany et il a apporté l'argent. dia nentiny a ny vola vidiny tany Il a les a apportés auprès des apôtres nentiny a teo amin'ny apôstôly pour le bien de toute l'Église. mba ho tombontsoan'ny fiangonana rehetra. Et c'est là où continue notre histoire. Dia eo amin'izay a mitohy ilay tantarantsika Donc il y avait un couple dia nisy indray a mpivady qui s'appelait Ananias et Saphira. Ananiasy a sy Safira. Alors Ananias et Saphira, ils ont vu ce que Joseph, surnommé Barnabas, ils ont vu ce qu'il a fait. Dia Ananias sy Safira dia nahita ny nataony Josefa na koa hoe Barnabasy a Et ils se sont dit, ben nous aussi on va faire comme ça. dia niteny izy ireo atsika koa andao antsika hanao an'izany a On va servir, on va montrer que nous aussi, nous sommes capables de faire telle chose. anompy isika dia ho aseho atsika koa hoe tsika koa afaka manao zavatra ohatran'izany. Ils ont été animés par un esprit de jalousie et de convoitise. Ary fanan'ny fialonana sy fitsiriritana no nanetsika azy ireo. Mais ils n'avaient pas la même disposition de cœur que Joseph. Fa tsy nanana fahavonona-po a tahaka ny Josefa izy Parce que ireo. Joseph, quand il a donné, Satria Josefa rehefa nanome izy c'était a de son plein gré, tany sitrapony tanteraka sans aucune influence, tsy nisy fisarihana avy any sans que ivelany a personne ne lui demande. tsisy nangataka azy Et il an'izay a a donné de tout son cœur. fa tena hoe nanome izy a tamin'ny fony rehetra. Mais Ananias et Saphira, Fa Ananias sy Safira ayant vu cela, rehefa nahita an'izay ils a voulaient se faire remarquer eux aussi. dia te ho hita koa izy ireo Ah, nous aussi, on est capable de faire telle chose. hoe zay koa afaka manao zavatra ohatr'izany. Ils ont vendu un champ, Dia na mivarotra tany ihany koa et izy parce ireo que a ce n'était pas le fruit de leur cœur, dia satria tsy vokatry ny fony izy ireo le mais izy a c'était une imitation. fa fangalana tahaka C'était une convoitise, une jalousie. satria fitsiriritana sy fialonana. Ils ont fait les choses, mais ils ont fait les choses à moitié. Dia nanao zavatra izy a fa zavatra tamin'ny ampahany fotsiny. Et ils sont venus apporter une partie de l'argent Tonga izy ireo a nitondra ny ampahana vola auprès des apôtres. teo an-tongotry ny apôstôly. Mais le Seigneur, il voit tout. Fa ny tompo a mahita ny zavatra Le Seigneur, rehetra. il connaît tout. Ny tompo a mahafantatra ny zavatra rehetra. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Ary tsy afaka mandainga amin'ny fanahy masina. Alors, quand les apôtres ont demandé,
Dia rehefa nanontany ny apôstôly est-ce cela le prix du champ? hoe io avokoa ve ny vidin'ny tany rehetra? Eh oui, ils ont dit, Ananias a dit, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Dia hozy Ananiasy hoe io mihitsy. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit ceci. Tadidinareo ve tamin'ny farany a resaka anareo an'izao hoe Il y a certaines situations misy a ny toe-javatra où quelqu'un peut mentir hoe misy olona mandainga tout en pensant qu'on n'est pas conscient du mensonge dont il est en train de raconter. dia mieritreritra izy hoe tsy matakatra ny lainga izay tantarainy. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Dia ohatran'izay ihany koa no nitranga teto. Ananias est venu mentir auprès des apôtres I Ananiasy dia nandainga tamin'ny apôstôly et du coup, il est tombé mort sur le coup. dia nikarapoka izy ary maty teo ny eo. Après qu'on l'ait enterré, Dia rehefa avy nalevina izy sa femme est venue, dia tonga ihany koa ny vadiny. on lui a posé la même question, Dia napetraka taminy ihany ny et elle a fanontaniana répondu mitovy. en disant, oui, oui, c'est bien ça, c'est bien Dia ça. izao koa mivaly teny hoe tena izay mihitsy tena io mihitsy. Elle aussi, elle est tombée morte. Dia izy koa dia nianjera dia maty. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre par cela? Dia inona ny zavatra azontsika ianarana ao anatin'izany? Ananias et Saphira voulaient servir. I Ananiasy Safira dia tea hanompo Ils voulaient servir dans un esprit de concurrence. tea hanompo atao anatina fanahin'ny fifaninanana. Ils voulaient servir dans un esprit de jalousie et de convoitise. Tea hanompo atao anatina fanahin'ny fialonana sy fitsiriritana. Mais le Seigneur nous montre qu'on ne peut pas servir dans un tel état d'esprit. Dia nefa ny tompo mampiseho atsika hoe tsy afaka manompo ao anatina fanahy tahaka an'izany isika. Parce que la disposition de cœur Satria ny fahavononam-po d'une personne qui sert dans la vérité fahavononam-pon'ny olona iray izay manompo anatina famarinana est différente du service d'une personne qui sert parce qu'il veut être vu. dia tsy mitovy amin'ny olona anankiray izay manompo satria te ho hita izy. Ananias et Saphira voulaient être vus, I Ananiasy Safira dia te ho hita que eux aussi ils ont apporté quelque chose, hoe izy ireo ihany koa dia nitondra zavatra, qu'ils ne sont pas des moindres. hoe tsy ambanin'ny hafa izy. Ils n'étaient pas obligés de revendre leur champ. Ary izy ireo dia tsy niterena hivarotra ny tanin'izy ireo Ils sont libres de vendre ou de ne pas vendre. satria tena malalaka izy ireo na hivarotra na tsy Et s'ils ont hivarotra. vendu, Fa raha nivarotra izy ils étaient aussi libres d'apporter l'argent ou ne pas apporter. dia mbola nalalaka ihany koa izy ireo afaka nitondra na tsy nitondra n'ilay Ils vola. n'auraient pas péché s'ils n'avaient pas donné leur argent. Ary tsy hoe nanota izy raha tsy nanome ny volany. Il n'y a pas de problème s'ils avaient gardé leur argent. Ary tsy nisy olana raha nitazomino azy ireo ny volany. Mais le problème, Fa ny olana c'était leur état de cœur. dia ny toe-pon'izy ireo. Avec quel état de cœur ils voulaient servir le Seigneur? Hoe niaraka tamin'ny fonana ahoana no nanompony izy ireo any tompo. Dans le mensonge, Tao anatina laingy, dans la convoitise, tao anatina dans fitsiriritana, la jalousie. tao anatina Parce fialonana. que Joseph a fait, Satria Josefa nanao moi aussi je veux faire. dia za koa mba te hanao. Mais le Seigneur a vu cela. Fa ny tompo dia nahita an'izay. Parfois, on peut servir le Seigneur, Indraindray isika afaka manompo ny tompo non pas pour avoir l'approbation du Seigneur, manompo ny tompo tsy hoe aka ny fankasitrahan'ny tompo, mais pour avoir l'approbation du peuple de Dieu, fa tena hoe mba ahazo ny fankasitrahan'ny pour être vahoakan'Andriamanitra, vu, mba ho hita, pour être connu, mba ho fantatra, pour que les gens sachent que on est capable de faire telle chose. mba ho fantatry ny olona hoe ay afaka manao zavatra ohatr'izao Mais le tsika. Seigneur, il regarde dans notre cœur. Fa ny tompo dia mijerina ny anatin'ny fosika, C'est le cœur qui compte pour le Seigneur. ary ny fo no miteny eo Ce n'est pas ce anatrehany que nous tompo. faisons, Tsy hoe izay zavatra ataontsika mais akory, l'état de notre cœur. fa ny toe-pontsika. C'est ça ce que le Seigneur regarde. Ary izay ny zavatra jeren'ny tompo. Parfois, on peut servir Ary indraindray isika dia afaka parce manompo qu'on cherche une position
une place à l'église, satria tsika mitady toerana eo anivon'ny fiangonana où on veut recevoir une gloire ou de l'honneur. na hoe te hahazo aza sy voninahitra Et cela peut nous amener dia mety afaka mitondra antsika zany à soigner notre image extérieure, mba hoe hikarakara ny endrika ivelantsika mais au fond, fa any anaty à l'intérieur, any anatintsika any c'est la catastrophe. dia tena hoe zava-doza. La religion et le légalisme Ny fombafombam-pivavahana sy ny fanaran-dalàna amènent les gens à soigner l'apparence extérieure. dia mitondra ny olona hikarakara ny endrika ivelany. C'était le cas de Ananias et Saphira. Dia ohatran'izay ny zava-nisany tamin'ny Ananias sy Ils Safira. voulaient montrer aux gens, Te ampiseho tamin'ny olona ils izy voulaient ireo montrer à l'église. te ampiseho tamin'ny fiangonana izy Nous ireo. aussi on a fait. Zay koa nanao zay. Nous aussi on est capable. Zay koa dia afaka manao ohatr'izany. À l'extérieur, on a vu qu'ils ont apporté de l'argent. Tety ivelany dia hita hoe nitondra vola izy ireo. Extérieurement, on a vu qu'ils ont vendu un champ. Tety ivelany hita hoe nivarotra ny Mais à fananana izy l'intérieur, taniny. leur cœur était corrompu. Fa ny fony izy ireo dia efa nisy marimaritry na voaloto. Et le Seigneur a vu ça, Dia ny tompo dia nahita que leur an'izany cœur était gâté. hoe ny fony izy ireo dia efa maloto. Et c'est une situation qui peut se produire partout. Hein. Dia zay toejavatra izay afaka mitranga n'aiza n'aiza. Le Seigneur s'adressant aux enfants d'Israël, Ny tompo rehefa resaka tamin'ny zanak'Israely dans Matthieu chapitre 23, Matthieu toko fahatelo amby roapolo et le verset 27. dia ny anjininy fa fito amby roapolo 2 minutes. vetivety fotsiny am. Oui, le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Matthieu toko fahatelo amby roapolo andiny fa fito amby roapolo lozanareo mpanoratan-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tarehy ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Voilà un peu le scanner que le Seigneur avait fait envers les enfants d'Israël, Ary ou ta- plus particulièrement les scribes et les pharisiens. ary tahaka an'izao ny fitarafana nataon'ny tompo tamin'ny tao am-pon'ny zanak'Israely na ny mpanoradalàna sy ny En fariseo. regardant de l'extérieur, Rehefa jerena ivelany ils voyaient des gens vraiment qui paraissaient pieux. dia tena hoe ohatrany hoe mahita olona araka an'Andriamanitra Extérieurement, mpanaraka an'Andriamanitra ety ivelany leur manière de s'habiller, ny fomba fitafin'izy ireo leur manière de parler, fomba firesak'izy ireo leur manière de se comporter ny fomba fitondrantenan'izy ireo dans les relations avec les uns et les autres, amin'ny fifandraisany amin'ny tsirairay avy ils étaient vraiment très spirituels. dia tena hoe ara-panahy mihitsy izy ireo. Mais quand le Seigneur regarde dans leur cœur, Fa ny tompo rehefa nijery ny fon'izy ireo parce que le Seigneur regarde au cœur, satria ny tompo dia mijery ny fo. quand le Seigneur a regardé dans leur cœur, Rehefa nijery ny tanatin'ny fon'izy ireo ny tompo il a vu qu'il y avait une odeur de mort, dia tena hoe fofopaty no en'ny tompo, il y avait des ossements. taolapaty no Mais ici, à hitan'ny tompo. l'extérieur, Fa nefa ety ivelany c'était très beau, très joli. dia tena hoe tsara De tsara jolis tarehy sourires, tsikitsiky tsara des termes spirituels, bibliques, tena hoe fomba fiteny ara-baiboly des ara-panahy encouragements. fampaherezana Mais le fond, fa ny tany anaty c'était de la pourriture. dia tena hoe fahalotony. Et le Seigneur a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. dia zao nolazainy tompo hoe lozanareo mpanoradalàna sy fariseo. Ça peut nous arriver, ça peut m'arriver. Mety ho tonga amiko izany.
Je pense que c'est une mise en garde pour moi. Ary za tena mahita hoe fampitandremana ho ahy le C'est une izy. mise en garde pour chacun de nous. Ary fampitandremana ho antsika Parce qu'on tsirairay. peut oublier très facilement Satria tsika dia mety hanadino que le malaky Seigneur ne regarde pas à ce qui est visible, à ce qui est apparent. hoe ny tompo dia tsy mijery an'izay hita maso sy ety Mais le ivelany. Seigneur regarde au cœur. Fa ny tompo dia mijery ny fo Et l'influence sociale ary ny fisarihana eo amin'ny fiarahamonina peut nous amener à considérer plutôt le visible, dia lasa mitondra antsika heritreritra ilay hita maso à considérer les personnes que nous voyons et que nous côtoyons, heritreritra n'ilay olona izay hitantsika sy mifanerasera et amintsika à oublier le Seigneur. dia hanadino hanatonotsika ny tompo. Parfois, on peut chercher à satisfaire l'homme. Ary indray isika mitady amin'ny fafampo Parfois, on olombelona. a peur et on a honte de ce que les autres pensent ou ils disent. Ary indray isika matahotra sy menatra amin'ny zavatra eritreretin'ny hafa na zavatra tenenin'ny Et hafa. donc, on fait le choix de faire plaisir aux hommes Dia isika dia manao safidy ny amin'ny fafampo olombelona plutôt que de faire plaisir à Dieu. noho ny hoe amin'ny fafampo an'Andriamanitra na hoe ho ankasitrahan'Andriamanitra. Parfois, on fait le choix de plaire aux hommes Indraindray isika dia manao safidy hoe ho ankasitrahan'olombelona pour ne pas être persécuté, mba tsy ho voahenjika pour qu'il n'y ait pas des rumeurs contre nous, ary tsisy resaka momba antsika. et agir au détriment de la volonté de Dieu. Dia lasa hetsika isika ka tonga hatramin'ny hoe adinontsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ce sont des situations qui peuvent nous arriver, frères et sœurs. Ary toejavatra mety ho tonga amintsika izany raha lasana Il bavy. était arrivé même au Seigneur de dire aux enfants d'Israël, Ary ny tompo ary dia tonga nisy fotoana ny teny tamin'ny zanak'Israely ce peuple m'honore des lèvres, mais Oui. leur cœur est éloigné de moi. hoe ity vahoaka ity dia manaja amolony fa ny fony dia lavitra. Cette parole s'adresse à moi premièrement Ary izay teny izay dia miresaka amiko voalohany indrindra. et m'amène à me considérer d'abord moi-même. Dia mieritreritra ny tenako aloha Où est-ce que j'en suis? hoe aiza ho aiza. Le Seigneur veut que nous déchirions notre cœur Ary ny tompo dia tiany hoe raha mandrovotra ny fotsika isika devant lui. eo anatrehany. Que nous considérions où est-ce que nous sommes Ary hijerevantsika hoe aiza moa isika. et qu'est-ce que nous sommes. Hoe ary iza moa isika. À qui cherchons-nous à faire plaisir? Ary iza ny tiantsika hitana fankasitrahana. Le Seigneur ou les hommes? Ny olombelona sa ny tompo. Avons-nous peur de la colère de l'homme? Matahotra ny fahatezeran'olombelona ve Si isika. Dieu est pour nous, Farandriamanitra momba qui sera antsika. contre nous? Iza moa ny atohatra antsika. Si Dieu est pour nous, Raha Andriamanitra momba que antsika peut nous faire un homme? dia inona no afaka ataon'ny olona amintsika. Qui est-ce que nous devons craindre? Ary iza ny tokony atahorantsika. Qui est-ce que nous devons satisfaire? Iza ny tokony omentsika fafampo. Qui est-ce que nous devons plaire? Iza ny tokony Le Seigneur ou les humains? tadiavantsika fankasitrahana ny olombelona sa ny tompo. La chair, elle cherche toujours le confort. Ary nofo dia mikatsaka fiadanana foana. Elle cherche toujours l'honneur et la gloire. Ary mitady voninahitra sy haja foana. Alors que l'évangile Dia nefa ny filazantsara nous amène à la simplicité. dia mitondra antsika amin'ny fahatsorana. Elle nous conduit vers l'humilité. Mitondra antsika any amin'ny fanetretena. L'évangile, Ny filazantsara c'est le dépouillement de soi dia ny fanafoanana ny momba ny et la tena. recherche du cœur du Seigneur. Dia ny fitadiavana ny fon'ny tompo. La recherche du cœur du Seigneur dans toutes les situations. Ary fitadiavana ny fon'ny tompo amin'ny toe-javatra rehetra. Que pense le Seigneur? Inona ny eritreretin'ny tompo? Quelle est la volonté du Seigneur Inona ny sitrapon'ny tompo dans chaque situation? ao amin'ny toe-javatra rehetra? Ananias et Saphira, ils ont porté un masque. I Ananias sy Safira dia nanao sarotava izy ireo. À la maison, ils avaient une identité. Any an-trano izy manana maha izy azy hafa. Ils se sont concoctés
pour vendre le terrain et cacher une partie de l'argent. Ary niraisaina izy ireo nirasaina tamin'ny ratsy hoe hivarotra ny tany dia hanafina ny ampahany vola. Et ils se sont mis d'accord. Dia tena mifanaiky izy Donc ireo ils avaient une image à la maison. Zany hoe nanana endrika hafa izy tany Et quand an-trano ils sont venus devant les apôtres, dia rehefa tonga teo anatrehan'ny ils ont apôstôly izy porté un autre masque. dia nanao saritava hafa Il indray izy paraissait spirituel. ohatrany hoe ara-panahy Il izy paraissait apporter une offrande à l'église. ohatrany hoe seho izy mitondra fanatitra teo amin'ny Il fiangonana paraissait clean. ohatrany hoe nadio be izy Mais ce n'était qu'un masque. fa tena hoe saritava fotsiny ilay izy. Parfois, nous pouvons porter des masques. Dia indraindray isika mety hoe manao saritava On se parle des choses à la maison. miresaka zavatra isika any an-trano On vient à la maison, on porte un autre masque. tonga ao an-trano isika manao saritava hafa On est à l'école ou dans le lieu de travail, on porte un autre masque. any am-piasana isika na any am-pianarana dia manao On a saritava des hafa masques indray dans toutes les situations. dia manana saritava ho anina On a toe-javatra des masques maro dans be tous isika les environs, dans tous les milieux où on se trouve. dia manana saritava isika ho amin'ny toerana izay misy isika isanisany Mais quand le Seigneur nous regarde, fa ny tompo rehefa mijery atsika si le Seigneur se manifestait là physiquement aujourd'hui, hoe raha ny tompo ve no mijoro eto amin'ny tenany hita maso combien de masques allons-nous faire tomber? dia firy ny saritava ho ahisa atsika. Je n'ai pas besoin de faire tomber le masque de personne. Za tsy hoe mila nisana ny saritava an'izaniza akory J'ai besoin de m'examiner. fa tena hoe mila mandinika ny tena koa Mais la question qui se pose, dia nyfanontaniana mipetraka combien de masques hoe firy ny saritava dans notre vie eo amin'ny fiainantsika doivent tomber, tokony insana doivent être enlevés tokony hiala et avoir Donc, une seule nature dia anana natiora anankiray ihany devant le Seigneur, eo anatrehan'ny tompo devant l'Église, eo anatrehan'ny fiangonana partout où nous sommes. ary naizanaiza Nous misy sommes la atsika même personne, dia olona iray ihany tsika un enfant de Dieu. zanak'Andriamanitra. Amen. Amen. Je pense bien que nous avons matière à réflexion. Ary sameritratra hoe manana antony eritreretana isika Et nous avons des couronnes à faire tomber. Des couronnes. dia misy satroboninahitra tokony ahitsantsika. Notre gloire, voninahitrisika, notre honneur, ny azantsika, notre personne, ny mahizantsika que nous voulons faire passer parfois izay tiatsika seho indraindray pour ne pas paraître. mba tsy hoe Non, ou plutôt pour paraître ce que nous ne sommes pas. Voilà. na iseho hoe ohatr'izao nefa tsy izany akory isika. Lorsque nous cherchons à paraître, Rehefa te iseho amin'ny tsy mahizantsika akory nous isika sommes obligés de tirer dans notre tiroir un masque dia lasa tsy maintsy mamoaka isika na tiroarantsika saritava pour pas que les gens disent ou pour pas que les gens pensent. mba tsy eritreretan'ny olona ohatr'izao na hitenenan'olona ohatr'izao. L'évangile, c'est la simplicité. Fa ny filazantsara dia Soyons fahasorana ce que nous sommes. aroka isika hijanona mahizantsika Nous sommes pleins de défauts. Oui, je suis plein de défauts. tena hoe mety mana fahatsona isika tena feno fahatsony Et je ne suis pas fier de ça. ary za tsy mirehareny amin'izay J'ai besoin des uns et des autres fa tena mila ny tsirairay pour avy m'aider à avancer, à grandir. mba hanampy androso J'ai besoin de l'Église. ary mila ny fiangonana. Nul n'est parfait. Ary tsy misy tanteraka Notre modèle, c'est le Seigneur. fa ny ohatritsika dia ny tompo. Le Seigneur qui est Dieu, Ny tompo izay Andriamanitra il n'avait pas de masque. izy dia tsy manana saritava Mais il avait une gloire fa nanana voninahitra izy parce qu'il est Dieu. satria izy Andriamanitra. Il avait toute la gloire Nanana ny voninahitra rehetra izy parce qu'il est Dieu. satria Andriamanitra Mais izy. qu'est-ce qu'il a fait? Fa inona nataony Il s'est dépouillé de toute sa gloire
tena hoe nanafona ny vonahiny rehetra Il a izy enlevé sa couronne nesorony any satrobonany pour venir sur la terre, dia tonga izy any tetỳ ambonin'ny pour tany accomplir la volonté de son Père. mba hanatanteraka ny sitrapon'ny rainy. Si toi et moi, Ary raha izaho sy anao nous a voulons accomplir la volonté de notre Père, te hanatanteraka ny sitrapon'ny nous avons raintsika besoin de nous dépouiller de notre gloire, dia mila manafoana ny voninahitrytsika isika d'enlever notre couronne, ary anala ny de satroboninahitrytsika nous humilier comme le Seigneur. dia hanetry tena tahaka ny tompo a C'est ainsi que nous pouvons accomplir le plan du Seigneur. dia tahak'izay anafahantsika mahatanteraka ny sitrapon'ny tompo La croix. ny azo fijaliana Nous avons besoin de mourir, ary mila maty de isika renoncer à nous-mêmes, mandany de nous tenatsika charger de notre croix mitondra ny azo fijaliantsika et suivre le Seigneur. dia manaraka ny tompo Nous dépouiller de ce que nous sommes. manafoana ny maha-izy atsika. Aujourd'hui, le monde chrétien célèbre la Pâque Androany a ny tontolo kristiana mankalaza ny pasika à la manière de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. araka ny fomban'ny testameta taloha ny Parce que fanekena dans taloha l'Ancienne Alliance, la Pâque, c'était un jour dans l'année. satria ny pasika tany amin'ny fanekena taloha dia ray andro Mais ao anatin'ny taona lorsque Jésus est venu, fa rehefa tonga jesosy a l'apôtre Paul nous dit dia izao lazain'ny apôstôly paoly a que Christ a été immolé hoe fa maty kristy a et qu'il est notre Pâque. ary izy ny pasika ao atsika La Pâque, ce n'est pas un jour, ary ny pasika dia tsy ray andro a c'est une personne. fa olona Et cette personne, elle est en nous tous les jours. ary io a dia miaraka amintsika Elle est isan'andro avec nous tous les jours. miaraka amintsika izy a isan'andro La Pâque, c'est une personne. ary ny pasika dia olona C'est ray Jésus. dia jesosy a Amen. amen. On n'est pas obligé aujourd'hui de programmer certaines chansons Ary tsy voatery itsika androany a hoe manomana karazana hira pour célébrer la Pâque hoe ankalazana ny pasika pendant quelques minutes. anatina minitra Mais la vitsivitsy a Pâque, la croix, elle est avec nous tous les jours. fa ny azo fijaliana dia miaraka amintsika isan'andro. Certaines personnes, à travers la Pâque, ils célèbrent la mort. Fa ny olona sasany a amin'ny alalan'ny pasika dia mankalaza fahafatesana, D'autres, la résurrection. ny sasany a fitsanganana, Mais personne ne célèbre la souffrance. fa tsisy a mankalaza any Mais il fijaliana. n'y a pas eu la mort et la résurrection sans la souffrance. Fa tsy misy ny fahafatesana sy ny fitsanganana Il y raha a tsy eu d'abord toy la ny souffrance. fijaliana. Nisy aloha ny Il y a fijaliana, eu la souffrance, nisy ny et fijaliana, puis la mort, dia nisy ny ensuite la fahafatesana, résurrection, dia avy eo ny et il y fitsanganana. a une vie après la Dia résurrection. misy fiainana ao aorian'ny fitsanganana. Amen. Amen. Puisse le Seigneur ouvrir notre cœur Ny tompo ane a hanokatra ny fotsika et ouvrir nous aussi nos yeux dia hanokatra ihany koa ny masontsika et nous donner un entendement, dia hanome antsika fandrenesana, une compréhension fatakarana par rapport à son plan et sa volonté. manoloana ny drafiny any sy ny Pour que nous sitrapony ne servions pas mba tsy hanompontsika en imitant les autres, hoe mankatahaka ny hafa pour entrer dans une concurrence na hiditra anatina fifaninanana ou dans un esprit de convoitise ou de jalousie, na ao anatina fanahana fitsiriritana sy fialonana, mais à reconnaître ce que nous sommes, fa tena fantatra hoe iza moa isika ce que le Seigneur nous a donné, ary afantatra hoe inona no nomeny tompo à quoi atsika, le Seigneur nous a appelés, inona ny antsony tompo atsika, et quelle est ma limite dia hoe aiza ny fetrako et quelle est la place de l'autre. ary Et des inona autres. ny toeran'ny hafa. Philippiens chapitre 2. Filipiana toko faharoa On va lire à partir du verset 9. fakitsika manomboka amin'ny andininy fahasivy a Plutôt à partir du verset 5.
Manomboka amin'ny andiny fahatimy. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'égal à égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aoka ho aminareo izao saina izao izay eto amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana endrik'Andriamanitra azy, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantare olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy an'n'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitr'Andriamanitra iray. Il y a un encouragement que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici. Ary misy fampirisihana izay omen'ny apôstôly Paoly antsika eto a, Une invitation. fanasana. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aoka ao aminareo a izao saina izao a izay eto amin'ny C'est une Kristy invitation. Jesosy. Tena hoe fanasana Ayez zany. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aoka ao aminareo izao saina izao a izay eto amin'ny Kristy Jesosy. Même s'il était égal à Dieu, Na dia nitovy tamin'Andriamanitra il ary était izy a, Dieu, il est Andriamanitra Dieu, izy a, mais il s'est humilié. fa tena hoe nanetry tena Il izy, s'est dépouillé de toute sa gloire. ary nanafoana ny voninahiny rehetra izy. Mais le résultat de cela, c'est quoi? Fa inona ny vokatra izany? Le verset 9. Andininy fasivy a, C'est pourquoi. koa izany, Ça veut dire quelque chose. misy dikany zany a, C'est pourquoi. ka koa izany a, Parce qu'il a fait ceci et cela. satria nanao an'izao izy, nanao Voilà an'izao izy, nanao pourquoi an'izao Dieu lui izy a a, fait comme ça. dia noho izany a dia nataon'Andriamanitra ohatran'izao Le izy. résultat de son humilité, Ny vokatra ny fanetretenany a, le résultat de son dépouillement, vokatra ny fanafoanana ny tenany, Dieu l'a souverainement élevé. dia natsangan'Andriamanitra ho ambony ny anarana La rehetra chair. izy. Ny nofo a Elle nous pousse dia manosika atsika à nous élever, anandratra ny tenantsika, à faire valoir nos valeurs, ary amelany zany maha izy à atsika, faire valoir ce que nous sommes, ary amelany zany maha izy atsika, à montrer nos talents, ampiseho any talentatsika, nos capacités, ny fahaiza-manao atsika, ce que nous sommes. maha izy atsika. Ça, c'est la chair. Zay ny nofo Mais zay. qu'est-ce que Jésus a fait de sa chair? Fa inona nataon'i Jesosy a Il l'a tamin'ny nofony? humilié. Nahetriny, Bien plus, ary mihoatra il an'izany l'a ary a, crucifié. dia nomboany. Et le résultat de cela, Ary ny vokatra izany a, le verset 9, amin'ny andiny fasivy, c'est pourquoi koa izany Dieu l'a souverainement élevé. koa izany ny nonanandratan'Andriamanitra azy Il lui a indrindra, donné le nom qui est au-dessus de tout nom, sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana afin rehetra, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika et sous rehetra, la terre, na ny an-danitra na ety et que an-tany, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. na ny any ambanin'ny tany sy any eken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho À voninahitr'Andriamanitra cause de la iray. soumission du Seigneur, Noho ny fanetretenan'ny tompo a, à faneken'ny cause de tompo, l'humilité du Seigneur, noho ny fanetretenan'ny tompo, Dieu l'a souverainement élevé. dia nasandratr'Andriamanitra indrindra izy. Et il va amener Dia hoentiny a tous ceux qui prétendent avoir une gloire sur terre izay mieritreritra hoe manana voninahitra ety ambonin'ny à tany a, s'agenouiller devant le Seigneur. iankohaka eo anatrehan'ny tompo.
tous les royaumes, ny fanjakana rehetra, tous les rois, ny mpanjaka rehetra, les hommes riches, ny mpanaka reny, les intellectuels, mana-tsaina rehetra na tous ceux qui mana-pahalalana rehetra, croient être, je ne sais pas quoi, zay mieritreritra ny tenany tsy haiko, tous ceux qui ont de l'orgueil, zay manana avinavina rehetra, Dieu va les amener devant le Seigneur ny tompo hitondra azy ireo eo anatrehan'ny et ils tompo vont tous s'agenouiller dia hiandohalika eo et ils anatrehany vont accepter dia anaiky que la seule gloire hoe ny voninahitra tokana, véritable, ny voninahitra c'est tena la izy gloire a du Seigneur Jésus. dia ny voninahitra Jesosy Kristy. Et que toute langue, Ary ny lela rehetra, toutes les personnes de toutes les nations ny olona eny amin'ny firenena vont rehetra accepter que Jésus est le Seigneur. dia anaiky hoe Jesosy ny tompo. Mais toi et moi, Fa za sy anao quelle grâce le Seigneur nous accorde. tena hoe fahasoavana nomeny tompo Parce qu'il nous atsika, accorde, il nous donne l'occasion aujourd'hui. satria izy manome fahafahana antsika androany, Il nous donne l'occasion maintenant manome fahafahana antsika izy de zao nous dépouiller de toute gloire, ny anafoana ny amin'ny voninahitrytsika de rehetra, nous humilier anetry teny devant le Seigneur, eo anatrehan'ny tompo, d'accepter que sans lui, nous ne sommes rien. ary anaiky hoe raha tsisy azy dia tsinitsinina Nous isika, sommes rien. tsinitsinina isika, Nous n'avons pas de gloire ary tsy manana voninahitra et nous isika, n'avons pas à nous glorifier sur quoi que ce soit. ary tsy manana na inona ahafahantsika maka voninahitra. Le Seigneur nous accorde la grâce Ny tompo namay antsika fahasoavana avant son avènement mialohan'ny atongavany de pouvoir fiverenany nous dépouiller de tout honneur et de toute gloire humaine. ahafahantsika manafoana ny amin'ny voninahitra sy ny aza De maha-olombelona, nous humilier anetry tena devant lui eo anatrehany, et de l'accepter ary anaiky comme étant notre Seigneur. azy ho tompontsika. Seigneur, Tompo, Seigneur c'est quoi? inona ny atao hoe tompo? Si nous le disons Seigneur, Raha miteny amintsika hoe tompo ça veut dire que nous sommes ses serviteurs. dia ny dikan'izany mpanompony isika. Un serviteur, Ny mpanompo c'est celui qui fait la volonté de son maître. ny mpanompo dia izay manao ny sitrapon'ny tompony, Un serviteur n'a pas de volonté. ary ny mpanompo dia tsy manana sitrapo, Sa volonté, c'est la volonté de son maître. fa ny sitrapony dia izay sitrapon'ny Donc si nous tompony. disons que Jésus est Seigneur, Dia raha miteny isika hoe Jesosy ny ça veut tompo dire quoi? dia inona ny Ça veut dikan'izany? dire que nous n'avons pas de volonté personnelle, Izany hoe tsy manana ny sitrapontsika amin'ny maha-izy ou antsika notre tsony isika, volonté personnelle s'efface devant la volonté na du hoe Seigneur. ny sitrapontsika manokana dia voafafa eo anatrehan'ny sitrapon'ny tompo. Parfois ça peut me faire mal, Indraindray ilay izy makarary anahy parce que c'est contre ma volonté, satria mifanohatra amin'ny sitrapoko mais parce que je suis un serviteur, fa satria mpanompo j'ai donc un maître, dia manana je tompo me soumets à la volonté de mon maître. dia dia manaiky ny sitrapon'ny tompoko Parce qu'il est mon maître. satria izy ny tompoko. Sinon, Raha tsy zany nous allons honorer le Seigneur de nos lèvres. raha tsy zany isika dia hanaja ny tompo amin'ny lelantsika fotsiny. Et en servant le Seigneur, Dia rehefa manompo ny tompo on va isika servir le Seigneur comme Ananias et Saphira. dia lasa hanompo ny tompo tahaka ny Ananias On va Safira. servir pour être vu. Hanompo isika mba ho hita, On va servir pour être connu. hanompo isika mba ho On fantatra, va servir pour faire prévaloir nos capacités, nos dons, notre savoir-faire. manompo isika mba hampiseho ny fahaiza-manaontsika, ny fanomezam-pahasoavantsika, ny talentantsika. Le Seigneur nous accorde la grâce aujourd'hui Fa ny tompo dia manome antsika fahasoavana ankehitriny androany de faire tomber, mba de anala faire tomber tous nos masques. anala ny saritavantsika Pas rehetra, devant un homme, tsy eo anatrehan'olona devant le Seigneur. fa eo anatrehan'ny De tompo, déchirer nos cœurs ary androvotra ny fotsika devant le Seigneur. eo anatrehan'ny De tompo, reconnaître que nous sommes mauvais. ary fantatra hoe tena ratsy Que isika, la chair nous amène à nous rebeller de la volonté du Seigneur. ary ny nofo dia mitondra antsika hikomy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Parce que vous savez, le péché, Satria hitanareo ny ota il a corrompu même notre manière de penser. dia
nandoto na dia miferitreretantsika na ny fisainantsika. Mais quelle grâce nous avons d'avoir le Seigneur. Fa tena hoe fahasoavana no ananantsika ny Un tompo Seigneur qui ne nous condamne pas, tompo izay tsy manameloka atsika qui ne nous accuse pas, izay tsy miampanga atsika mais qui nous ouvre les yeux fa tena hoe manokatra ny masontsika pour que nous puissions voir qui nous sommes. mba ahafahantsika mahita hoe iza moa isika. Lorsque nous sentons que nous sommes sales, Ary rehefa tsapantsika hoe maloto isika nous allons nous laver. dia andeha hisasa isika. Mais si on ne voit pas les saletés qui est en soi, Fa raha ohatra ka tsy hitantsika ny maloto eo amintsika on ne peut même pas penser à se laver. dia mety tsy mieritrerany andeha hisasa koa Donc raha isika. l'évangile, Fa ny filazantsara c'est la lumière dia fahazavana qui nous éclaire sur notre chemin, izay manazava atsika eo amin'ny qui lalantsika, nous permet de voir notre condition. izay mampiseho atsika, mampahita atsika ny Et nous toetra voyons atsika, là où il y a des taches, dia hitantsika hoe aiza no misy et nous tasy apportons cela dans la laverie. na maloto dia hoentintsika any amin'ny toerana fanasana azy Nous apportons cela auprès du Seigneur hoentintsika eo Pour anaty être lavé. tongotra ny tompo zany mba ho sasany ho diovina, pour nous dépouiller de toute saleté. mba hanafoanana atsika ny amin'ny Je vais fahalotona rehetra. terminer en lisant un passage dans le livre d'Apocalypse. Amarana amaky andalana ao amin'ny boky ny apokalipsia Apocalypse au chapitre 22. andiny toko faharoa amby roapolo Le verset 14 et 15. andiny fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Sambatra izay manatsa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny azony aina sy dirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna, fa nivelany ny aliky sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpitsangatsanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mpandainga. Le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Ny bokin'ny apokalipsia no boky farany ao amin'ny baiboly Et le chapitre 22, c'est aussi le dernier chapitre. ary ny toko faharoa amby roapolo ihany koa no toko farany. C'est-à-dire, c'est la conclusion de la parole de Dieu. Zany hoe io no famaranana ny tenin'Andriamanitra rehetra. Alors, dans la conclusion de la parole de Dieu, Dia ao amin'ny famaranana n'io tenin'Andriamanitra io l'apôtre Jean a écrit dia izao ny soratan'ny apôstôly Jaona. Heureux ceux qui lavent leur robe. Sambatra izay manasa ny akanjony. Ça veut dire quoi? Inona ny dikan'izany? Pour laver une robe, il faut d'abord remarquer que la robe, elle est sale. Mba raha hoe hanasa ny akanjo dia mila mahita aloha hoe maloto le izy. Ça veut dire heureux ceux qui reconnaissent Zany leur hoe péché, leur défaillance, zany hoe sambatra izay mahita ny fahotany sy ny tsy fahatanterahany et qui vont laver cela ary dans manasa le sang du n'izany Seigneur. amin'ny rahan'ny tompo. Ça veut dire quoi? Inona ny Ça dikan'izany? veut dire heureux ceux qui reconnaissent leur défaillance Zany hoe sambatra izay mahita ny tsy fahatanterahany et qui se répandent. dia mibebaka. Amen. Amen. C'est la fin de la Bible. Hein? Tia ny farany baiboly Et la fin de la Bible nous montre encore dia ny farany baiboly dia mbola mampiseho amintsika que nous avons encore et toujours besoin de nous repentir. dia mbola mila foana isika mibebaka Nous avons toujours quelque chose à nous repentir. ary misy zavatra foana mila hibebahantsika Parce qu'en nous repentant satria rehefa mibebaka de isika tous nos péchés, amin'ny fahotantsika le rehetra Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. dia ny tompo dia mahatoky izy mahatoky sy marina izy
de nous pardonner et de nous purifier Amela ny elokontsika sy hanadio atsika de toute iniquité. amin'ny eloka rehetra. Et cela nous permettra Ary izay no hahatonga atsika d'entrer par les portes dans la hiditra ville sainte. amin'ny vavahady ho amin'ny tanàna masina. Nous ne sommes pas parfaits, Tsy tanteraka isika mais nous avons besoin toujours de laver notre robe. fa mila isika manasa foana ny akanjosika. C'est-à-dire, le Seigneur va toujours nous montrer quelque chose. Izany hoe ny tompo dia ampiseho antsika zavatra Mais il foana, nous appartient d'abord de reconnaître. fa atsika aloha dia mila manaiky. Parce qu'une robe propre, Satria raha hoe akanjo madio elle n'a pas besoin d'être lavée. tsy mila sasana. Mais le moment où on remarque que, non, il y a des saletés, il y a des impuretés, Fa amin'ny fotoana isika mahita hoe tena misy fahalotona, eh bien, évidemment, je dois laver. dia tokony mazava ho azy zany hoe ndeha sasako zany. Verset 15, Andiny dans Apocalypse 22. andiny fahatimy ambin'ny folo. Donc, ceux qui lavent leur robe, Izany hoe ireo izay manasa ny akanjony ils ont accès dans la ville. dia afaka miditra ao an-tanàna izy. Ceux qui ne lavent pas leur robe, Fa izay tsy manasa ny que akanjony dit la parole? inona ny tenen'ny teny? Dehors les chiens. Fa ny velany ny alika Ce ne sont pas les chiens errants. tsy hoe le alika mandehandeha ireny akory Tu izany. sais, vous savez, dans l'Ancien Testament, Hitanareo any amin'ny testamenta taloha les enfants d'Israël, ny zanak'Israely c'était le peuple de Dieu. izy ireo no vahoakan'Andriamanitra. Et toute autre nation qui n'était pas la nation d'Israël, Ary ny firenena rehetra an'izay tsy firenen'ny Israely ils étaient considérés comme des chiens. dia izy ireo dia nieritreretina tahaka ny amboa. Donc à partir du moment où nous confessons nos péchés, Dia manomboka amin'ny fotoana isika miaiky ny fahotantsika nous acceptons de recevoir le Seigneur, dia manaiky ny andray an'ny tompo nous ne sommes plus considérés comme des chiens, dia tsy ho eritreretina tahaka ny alika ntsony isika mais comme des enfants de Dieu, fa tahaka ny des gens zanak'Andriamanitra, de la cité. zanaka olona ao amin'ny tanàna. Mais la Bible nous dit ici Fa ny baiboly dia que ceux qui miresaka lavent toujours leur robe, ireo izay manasa foana ny akanjony ils pourront entrer dans la ville. dia afaka miditra ao an-tanàna Mais izy. ceux qui ne veulent pas laver leur Fa robe, ireo izay tsy te hanasa ny akanjony ceux qui veulent garder leur cœur, leur vie sale, ireo izay te azona ny fony sy ny fiainany no maloto la Bible dit dehors les chiens. dia izao ny ataon'ny baiboly hoe fa ny velany ny Ils ne alika peuvent pas entrer dans la ville. tsy afaka miditra ao an-tanàna izy. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Fa ny velany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpitsangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Je suis quand même un peu étonné de ce tout dernier passage. Gaga kely ihany amin'ity andalana faranty Quiconque aime et pratique le mensonge. izay rehetra tia lainga sady mandainga. Je suis vraiment étonné que même jusqu'à la fin, complètement la fin de la Bible, on parle encore de mensonge. Gaga ihany satria hatrany amin'ny farany indrindra faran'ny baiboly arana dia mbola miresaka momba ny lainga. Je me demande, est-il possible qu'un enfant de Dieu continue à mentir? Dia mbola manontany tena hoe mbola misy ve zany zanak'Andriamanitra izay mandainga? Si la Bible en parle, Raha resahan'ny baiboly izay ça veut dire oui. dia eny zany. Et c'est triste. Ary mampalahelo zany S'il y a des chrétiens qui aiment le mensonge ou Oui. qui pratiquent le mensonge, hoe raha misy kristiana tia lainga sady mandainga. parfois on peut dire une demi-vérité. Indray tsika milaza marina amin'ny atsasany Parfois on peut cacher la vérité. Indray fentsika marina. Parfois on peut dire c'est un petit mensonge. Indray tsika miteny laingalinga kely fotsiny.
Quand ce n'est pas la vérité avec un grand V, rehefa tsy famarinana miaraka amin'ny si ce n'est pas la vérité à 100%, raha tsy famarinana zato isanjato a ben c'est le mensonge. dia lainga zany. Quand on essaie d'expliquer pour justifier, c'est un mensonge. Rehefa miezaka manazava isika manamarina dia lainga zany. La lumière, c'est la lumière. Fa ny fahazavana La dia vérité, c'est la fahazavana, vérité. famarinana dia famarinana, La vérité, elle n'est jamais camouflée. ary ny famarinana dia tsy voafina zany. Dehors, les chiens, Any les enchanteurs, ivelany a les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. fa ny ivelany alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Ceci n'est pas une accusation, Ary tsy fiampangana akory ty a, c'est une interpellation fa tena hoe fanairana que Jean fait en chacun de nous. izay ataony Jaona amintsika tsirairay avy. Une invitation Fanasana à laver en permanence notre robe hoe anasa mandrakariva ny akanjosika parce que nous ne sommes pas justes, satria isika dia tsy marina, parce que nous ne sommes pas parfaits. tsy tanteraka isika Nous avons encore un chemin. fa mbola manana lalana le Je n'ai pas isika, besoin de regarder mon frère ou ma sœur. ary tsy mila mijery ny rahalako a na ny Et anabaviko a, personne n'est appelé à cela, ary tsisy nantsona ho amin'izany mais isika, je suis appelé à me regarder moi-même. fa nantsona hijery ny tenako a, Et chacun est appelé à se considérer soi-même. ary ny tsirairay avy a dia nantsona hijery ny tenany. Et nous allons nous lever. Miaraka hitsangana isika. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous savons que le chemin n'est pas facile. Tompo fantatray fa tsy mora ny lalana, Il est semé d'embûches. tena hoe feno antsana, Il y a beaucoup de pièges. misy fandrika be dia be a, Et la chair ne nous aide pas, Seigneur, ary nofo a dia tsy manampy anay Tompo, mais elle nous pousse à la rébellion. fa manosika anay a any amin'ny fanoherana. Quelle grâce que tu nous accordes, Seigneur, Ary tena hoe fahasoavana nomenao anay Tompo, de nous ouvrir les yeux, anokafanao ny fonay afin que nous puissions voir et comprendre ton mba cœur, ahafahanay mahita sy mahatakatra ny fonao, à nous soumettre à toi, Seigneur, ary anaiky anao Tompo, à nous aligner à ta parole. ary ampifanitsy ny tenanay amin'ny teninao. Seigneur, nous savons que tu veux nous équiper. Tompo fantatray fa te ampitao anay ianao, Mais ce n'est pas toujours facile pour nous, Seigneur. fa tena hoe tsy mora ho anay izany Tompo, Nous avons besoin de ta grâce. fa tena mila ny fahasoavanao izay. Seigneur, viens nous aider dans nos faiblesses Tompo ampio ao anatin'ny fahalemena et donne-nous izay, la force dia omeo anay ny hery de refuser toute masque, tout masque anala ny saritava rehetra, que la chair peut nous proposer. andaha ny saritava rehetra izay omeny nofo anay. Accorde-nous la grâce, donne-nous plus de grâce, Seigneur, Tompo omeo anay hatrano fahasoavana, de placer tes intérêts devant les nôtres. ametraka ny tompontsoanao eo alohan'ny tompontsoanay, À ne pas regarder l'appel de nos prochains, ary tsy jery l'appel, ny antso ny hafa, mais à chercher à chacun notre appel personnel fa tena hoe hikatsaka ny antsonay tsirairay avy, pour être ce que tu veux que nous soyons mba ho tonga arak'izay tianao hitiavanao anay et que nous izay, marchions dans le chemin que tu as déjà tracé pour chacun de nous. ary andehananay amin'ny lalana izay efa nifaritanao anay tsirairay avy, Que nous ayons un cœur uni, ary anana fo iray izahay, que nous ayons un seul cœur et une seule âme, ary anana fo sy fanahy iray izahay,
que nous bannissons toutes sortes d'apparences extérieures. Ary tena hoe ho atsorinay izay mety ho endrika ivelany Seigneur, rehetra. nous voulons être ce que nous sommes. Seigneur, nous ne voulons pas fabriquer d'images, Tompo tsy te hanamboamboatra endrika mais ivelany nous voulons izahay être simples, fa te ho tsotra izahay car c'est cela ta volonté. satria izay ny sitraponao. Tu connais nos luttes, Fantatrao ny adinay, mais nous avons besoin de toi, tena mila anao izahay car nous sommes faibles, satria marefo izahay, nous sommes fragiles, malemy et izahay, sans toi nous ne pouvons rien. ary raha tsisy anao izahay dia tsy intsina. Merci Jésus. Misaotra Jesosy, Merci Seigneur. misaotra Tompo, Merci Seigneur parce que tu nous aimes. misaotra satria tia anay ianao. Tu n'es pas venu nous juger ni nous condamner, Tsy hoe tonga hanameloka anay ianao na hitsara anay, mais tu veux mettre de la collyre dans nos yeux fa tena anadio ny masonay pour que ianao nous puissions voir et comprendre mba ahafahanay mahita sy matakatra ton plan et ta volonté. ny sitraponao Merci Jésus. sy ny drafitra. Misaotra Tompo, Merci Seigneur. misaotra Tompo. Merci. Alleluia. Misaotra ny tompony amin'ny teniny a. Ao anatin'izany toe-panahy zany dia lotsika hiomana latabatra amin'ny tompondray amin'ity maraina ity a. Mbola manome fahasoavana ao antsika ny tompo a. Ataoko hoe fahasoavana lehibe tokoa zany hoe afaka miray aminy a isaky ny alahady tahaka an'izao. Nefa tsarerantsika an'izany amin'ny mety fahazarana fa anomana ny fotsika hatrany hatrany a. Ny fahavononantsika manaraka azy na manahoana na manahoana na inona ny zavatra mety atrehantsika amin'izao fotoana izao a. Ary manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany koa dia ataoko hoe mametraka fanamby Andriamanitra, mametraka fanamby eo anoloantsika indray ny tompo a. Dia androantsika eo anoloantsika ny mofo a, ilay tandindon'ilay tenan'i Kristy izay nivaky vakina sy ny kapoaka ilay tandindon'ilay rano izay nalatsaka. Dia atsiaro an'izany tsika androany, tsy hoe atsiaro fotsiny ihany, afatsika tena mamantatra hoe tompo aiza ho aiza, satria Jesosy niteny hoe banjino a, jereo a, ary za jerena satria izy ihany jerentsika, izy ihany tena banjintsika, satria izy no nanao ohatra, izy no nandeha teo alohantsika angalasy anabavy. Ary eo ambadika an'izany fijerentsika azy zany dia misy fandresena ao ambadika an'izany. Mampanantena an'izany Andriamanitra, na manahoana na manahoana ny zavatra lalana maha-kristianina andehanantsika amin'izao fotoana izao, mety tsy mora izany, fa androany ka vonona isika indray androany ilay latabatra aminy, vonona isika ny anatintsika any a. Satria izao fotoana izao tsy fotoana izay ataoko hoe fotoana ny fiangonana isan-kalahady na fotoana anankiray, fa fitahim-panahy manokana izay tian'Andriamanitra hoentina ao anatintsika tsiraray avy. Ahatonga antsika mbola hijoro hatrany hatrany, dia mbola antsika hatsiaro hatrany hatrany, ahafahantsika mbola tena mitoetra hoe ihany hoe tompo iny lalana andehananao Jesosy a. Ahafahantsika mbola miakitra ao aminy fahampandresy antsika Andriamanitra. Lotsika hirahira hoe isaitsiny lotsika zany izany androany a. Afaka mandray mofo
Iariperi Zinamali Nalatajayandao Ideu Akasunitani Nampande Fichambu Puyanao Nefadea Faga Nalai Sujatani Uwangi Penana Sakalu Lumbeluna Zania Chatamina Aniturina Fanyai no Mitsinuna Tosuruna Zesosio Mafai Chalon Chale Zesosiza Inkanimaani Asukwataude Itinifu Kumekwana Iza Nifutuku Nina Azu Anaritubu Shanumuna Naneweria Sihulefi Iasatio Janifefi Lumaku Yandarano Di Christi Pangesi Kansi usasacha Nawe itaraina Zeranga tupuo Pasakanu Lumbeluna Zania Chatamina Siluna Tausuruna Zesosio Afai Chalo Chale Zesosiza Kikanibaani Asukwataude Itinifu Kumekwana Iza Haleluya. Sosio makasitraka anao Izaya. Tsy nataonao fotsiny izay atsaro anao amin'ity androandroany ity. Fa isaky ny fotoana rehetrarehetra tonga dia nataonao izay atsiaro anao rehefa mandray fanasany tompo tahaka an'izao. Tsy andro tokoa Andriamanitra ray fa tianao hiaina hatrany hatrany izahay. Zany firaisana aminao izany, amin'ilay fahafatesanao, amin'ilay fijalianao, dia amin'ilay fitsangananao. Tompo androany iray tena mbola manome anay fahasoavana ianao, satria amin'ny alalan'ity mofo ity, ilay tandindo ilay tenanao izay novako vakina, dia matsapa tokoa izay Jesosy hoe fahasoavana lehibe ity androandroany ity. Mbola fanay tena iray ao anatin'izany. Dia tompo tena te hisaotra anao izahay, tena te hakasitraka anao izahay, satria na manahoana ny zavatra mbola iainanay, ny zavatra mety hatrehanay. Dia ao anatin'izany Jesosy dia mamporisika anay hatrany ianao amin'ny fanahinao, tena hijoro hatrany hatrany, dia hiahitra hatrany hatrany, dia mbola tafatoetra hatrany hatrany. Na inona ny zavatra hatrehanay Andriamanitra, dia mankasitraka anao izay Jesosy io. Samy mihinana mofo tsika androany, dia ta misaotra ny Tompo any anatintsika tsiraray avy any,
dia amin'izao fahasoavana lehibe zay mbola omeny tompo atsika izao a dia afahantsika tena miray aminy amin'ny alalan'izany tenany zany zay nivaky vakiana. Misaotra ny amin'ny rahanao zay nalatsaka ao Jesosy a, zay zao kapoaka izao dia tandindony izany. Ny rahanao zay mbola manadio anay hatrany, manafaka anay hatrany. Dia raha isotro an'izany zay androany Jesosy dia misaotra ny anatinay ihany satria fantatra hoe nandatsaka ny rahanao ianao, anadio anay ary hitondra anay tokoa Andriamanitra ray ao amin'ilay fahazavana mahagaga. Osa misotro ny kapoaka tsika androany dia ankasitraka azy, hisaotra azy dia amin'izany sorona lehibe izay nataon'izany. Halleluja. Raha eo mankasitraka ny amin'ny fahasoavanao a, misaotra ny amin'ny anjara nomenao anay androany a, misaotra ny amin'ny fitiavanao a, misaotra ny amin'ny fanatrehanao a, satria teto ianao Andriamanitra ray dia averina aminao ny voninahitra rehetra, ny fankasitrahana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen.